Faly miarabatsika foka malagasy tsakanavaka nany eto toerana nany any ampitan-dranomasina tena ilako tsiny fa mitage olo maro za io. Misy mpitondra fanjakana ambony, misy mpitsara, misy mpisolo vava, misy mpanao gazety, misy mpanao famakafakana, de mitageko le izy satria ny zavatra horesahana androany ny zavatra tsy de misy mahasahy loatra. Fa horesahako le izy satria raha tsy tenenina, raha tsy tadiavantsika vahaolana, de zao foana ny fiainatsika. Mahakasika ny fitsarana, nitadiaviko ny compte ny président ny SSM teo fa ny CSM, syndicat magistrat fa tsy hitako seka nitageko teto. Ny azy zany tena mifo madio ny tenenako ateo androany. Tsy hiady aminareo mihitsy, tsy hiady amin'izaniza fa betsaka loatra le fanontaniana mipetraka. Na ianao zany mampianatra lalàna, mampianatra procédure civile ianao, mampianatra procédure administrative, mampianatra procédure pénale, mampianatra droit pénal ianao, mampianatra droit administratif ianao, mampianatra ny zavatra rehetra, de sanganena ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo eny amin'ny université hoe tsy zavatra ampianarinareo raha miseno no zavatra mitranga amin'ny fiainana andavanandro. De izay nitagevako olo maro mba hanao discussion sika, mba hanao fanaovaozana ny mahakasika ny fitsarana. Satria raha ny teny ny ministra ny fitsarana amizao fony izy mbola exilé tany France, de ny teny izy za point roa mazava tsara, telo hoe ny olana eto Madagasikara de ny mpitondra, de ny fitsarana, de ny mpitandro filaminana. Ka izay no amerenako an'le zavatra satria itsika malagasy zany rehefa gadra na resy ny fitsarana de manome hadisoana ny mpitsara. Rehefa mandresy de tsy misaotra reo mpitsara. Igny zany zava-misy io. Fa kosa zao le fanontaniana mipetraka. Tamin'ny fitondrana ny fandimby hatramizay ka hatramizao, de mihevitra ny vahoaka fa ny mpitondra no manirak'olona hanagatra, no mibaiko mpitsara hanagatra olona. Marina ve zay sa diso? Nefa ho anay nianatra lalàna, tsy tokony zay ny zavatra misy. Ny tokony misy de ny olona mandika lalàna no sazina am'izay fandikany lalàna zay. Satria ny lalàna mandrara, manome alalana, de aveo manasazy. La loi interdit, la loi permet, la loi sanctionne. Zay ny nampianariko tamin'ny introduction à l'étude de droit any amin'ny université, satria zay taranja ampianariko. Anisan'ny taranja ampianariko fa misy folo moa ny ampianariko iny. Ato nefa nandritra n'izay enimpolo taona nazahoan'ny fahaleovan-tena zay de misy mahasamy teny fa samborina aloha le olona zay vao moronana dossier. Moa ve zany zavatra zany misy amin'ny système judiciaire any andafy, any ampitan-dranomasina, tsy any valiny. Satria ny olona any fa manomboka matoky ny fitsarana, de ny azy sisy zany fitsaram-bahoaka zany. Fa raha misy olona tratra de efa anenjena de aterina mpitandro filaminana, de aterina mpitandro filaminana moramora any amin'ny tokony hanaterana azy, any amin'ny fitsarana zany. Ka izay no maro be ny magistrat. Pour être magistrat zany tsy maintsy manana master. Raha tokony ho izy tokony master en droit. Fa nisy fotoana izy io no ovana le texte de afaka manao hifaninana hiditra ho mpitsara daholo, na nanao malagasy, na nanao science, na nanao médecine, na nanao matematika, sy ny sisa. Fa raha tokony ho izy ny olona hanao mpisolo vava, hanao fanadinana mpisolo vava, sy hanao fanadinana mpitsara zany de tokony olona nianatra lalàna. Au moins zany. Salam'izay koa ny administrateur civil. Ialako tsiny amin'ny namany. Tokony olona nianatra lalàna no ho lasa administrateur civil. Fa tsy zay ny zava-misy eto amin'ity firenena ty. Fa afaka manao satria malalaka ny fanadinana de zay manana master, afaka manao azy. De raha iteny nefa tsika hoe misy ny erreur judiciaire sanandro zany.
satria n'olona mitarena foana izay gadra sy ny sisa zay sy naninona de gadra tany efa nipetrahana efa 10 taona de misy didim-pitsarana manome azy olona de aiza ho aiza zany ny position nareo namana mpitsara satria nareo anatin'le grand corps de l'état corps iminany corps-na zany magistrat zany tena imina farany ambony satria misoratra amin'ny lalam-pandroenanao ny asanareo sy ny mombamomba anareo matoa voasoratra anatin'ny lalam-pandroena de manana statut particulier nareo de ambony be zany le izy fa maninona no naverimberina hatram'izay fa bekony mpitondra ianareo bekony olom-boafidy hanagadra olona ekenareo ve zany satria tsika samby grand corps tsika samy nianatra samby juriste eketsika mpitsara ve zany hoe tamin'ny andro nianona nitondra de managadra de misy olona marary nisy namana administrateur civil moa matao ponja tao satria tsy nazo evasanina évacuation sanitaire malaza be ny dunia nahafaty azy tsy nahazo évacuation sanitaire de averiko eky izy amin'ny maha nianatra ny droit de l'homme sy ny mpiaro ny zon'olombelona na iza migadra na ny andafiny eto Madagasikara de le zo liberté ivezivezy ihany no mampigadra azy fa manana zo hisakafo manana zo hitafy manana zo matory manana zo hitsabo rehefa tsy voatsabo ny infirmier ao mpitsabo ao amponja ny olona anankiray de avoaka ny ivelany any amin'ny hôpitaly zay manana spécialiste hitsabo azy rehefa tsy vita any amin'ny hôpitaly eto Madagasikara le izy de zay le évacuation sanitaire any ivelany move respecté zay tamin'ny fitondrana ny fandingy respecté ve zay zo ny olona voafonja zay anjaratsika ny raha azy de tamin'ny tompoko vavy ny dunia noho ny tsy namoahana azy hitsabo any ivelany de izy ary nanome baiko izy ny tsy nanome azy lay mpitsara ve nitazona azy ve satria raha vao détention préventive ny olona anankiray de mbola ny fitsarana no mahay ny momba azy no mitazona momba azy mikirakira ny momba ny ainy sy ny fiainany sy ny fitazomana azy fa raha kosa olona fa condamné de atolotra fahefany administration pénitentiaire zay zavatra zay mila fantatsika so de zay lahy no anaovana MD fotsiny le olona fa tsy tsaraina mba hitazomany le fitsarana ny fiaignany le olona de manontany itsika vahoaka satria hitako misy olona migadra ry rahalahy zany irina migadra ry za tsy niteny mihitsy hatram'izay olona nigadra fa raha tonga am'tianyany zany irina ty aho olona offensive salam regny kosa inona mba ho vitan'regny na ny septembre za tsy hainy manonona azy fa septembre na mimoza za tsy hainy manonona azy fa nimoza de zany ve de inona ny chef d'inculpation ny tompoko de nangalatra nivaritra tany mpanjakana mandalo circuit eny vao tonga am'izany fivarotana acte de vente zany ry zareo mba samy nianatra lalàna ihany fa za manao an'io tsika fa tokony zay tsingateran'ny acte rehetra zany tokony higadra raha tokony ho izy ary hatrany fitsarana nge misy dossier fenoany mba hahafana mivarotra tany any amin'ny domaine nge misy any amin'ny topongy tokony misy dossier fenoany any amin'ny commune nge tokony misy dossier fenoany fa circuit inona zany ahafahany zany irina tonga de hivarotra ny tany ty de anaovana centre commercial za tsy miaro inona fa ndao sika mba hivena anatin'le lalàna ry zareo zay le question petraka zany izy no mibaiko anareo ao amin'ny fitsaranao satria lasa président Ravalomanana aloha tamin'ny rehefa nandeha 2002 sy ny sisa gadra zao misy gadra général zao misy gadra zao de le président Ravalomanana no mibaby azy fa tsy le mpitsara nanagadra azy de to mametraka question ainsi de suite io nandalo ny président Hery Rajaonana Mampianina de mpanagadra ny président Hery président